Ie salama tsara madama tompona restaurant Mahamasina. Anao kely an'ity vidéo ty satria somary misy zavatra somary sarotsarotra kely atao anatin'ilay izy dia tsy mety raha tsy ataoko sur vidéo mihitsy. Voalohany indrindra aloha zany le niteneniko taminao hoe omeko logiciel roa samy hafa ianao dia ny ray efa ititsika ty hoe igérenao an'ilay restaurant anankiray dia ity anankiray ambany ity igérenao an'ilay stockinao zany. Le stock moa zany le niteneniko hoe atrao amin'ny stockinao makao amin'ny lakozia. Dia tahaka an'izao zany no fanaovana anazy aloha. Voalohany indrindra aloha zany ndao jerentsika atao amin'ny stock. Le stock aloha no apetrakantsika voalohany ty zany zao le stock ty dia miditra menu ianao dia mampiditra le ingrédient rehetra na hoe izay zavatra stockenao rehetrarehetra ao zany hiditranao daholo. Dia ato zany angambany tsy mila prix ianao satria mino angamba fa tsy dia satria ato tsisy hoe angalana tombony na anona fa afaka raha tianao moa zany asina prix afaka asina aina mitovy tsisy valaka le logiciel ihany ty fa zany hoe ty igérenao an'le lakozia fotsiny. Ohatra zany zao hoe manao farine antsika na zay fotsiny ara dia efa mety tsy atao lava be fa atao an'io fotsiny le izy farine ohatra dia enregistré dia ohatra koa hoe inona koa ohatra no avoaka ao farine, ny menaka sy ny tariny lasokely ohatra ny misy miramina kely le ordiako. Zay dia ohatra hoe menaka ohatra dia manao enregistrement ana zavatra hafa ihany koa tsika. Menaka dia sira sisika sakotiny ohatra dia sira anatsika kely ohatra misy miramina kely ordiako azy ny misy zavatra mandeha koa ambadimbadika ao dia sady manao zavatra anankiroa en même temps. Dia sira ohatra ndao zay zavatra anankitelo zay fotsiny no hoe gérentsika dia miditra menu ianao zany ianao mampiditra le anaran'le produit rehetra tsy voatery asianao sous catégorie sy ny tariny fa zay fotsiny dia efa tsy voatery asiana prix sy ny tariny zany fa zay fotsiny. Dia miditra amin'ny entrée tsika mampiditra an'izay zavatra zay le teo zao inona zavatra nataontsika teo ohatra hoe mampiditra le farine ianao ty zao le farine dia ato zany ianao mampiditra hoe misy firy loha amin'ny stockinao ohatra hoe manana farine ataontsika hoe 2 sac ianao na ataontsika hoe mandeha par kilo ohatra ataontsika hoe manana 100 kilo ianao dia ny menaka manao recherche eto ianao ohatra hoe manana 3 litres ianao manana 3 litres ianao ao dia inona izy teo sira tsy haiko zay fomba ny varotanao an'le sira ohatra hoe sira ianao manana 40 ohatra mety amin'ny paquet kely io dia aveo dia enregistrenao eo enregistrenao zany aloha zay dia tafiditra ny anatina stock izy zay ty ngamba ny esorintsika ty fournisseur ty fa tsy voatery hisy an'iny esoriko iny rehefa alefako any aminao le logiciel zay dia enregistré iny dia rehefa aveo ianao zany rehefa anao sortie an'iny dia miditra ato amin'ity menu ity dia vente ny anarana ato zany hoe ngamba ty ho tsaratsara ho vaky hoe sortie dia miditra ato amin'ity vente ity ianao dia rehefa amoaka zany ianao zay zao naniditra ianao zay fa rehefa amoaka indray ianao dia manao recherche ato ohatra hoe farine manindra efa fotsiny ianao dia tokony mivoaka farine io zany stocksika manana 100 tsika dia tsy haiko hoe namoaka firy ianao ataontsika hoe namoaka roa ianao dia aveo ok dia aveo dia enregistré dia miandry kely ianao dia tokony ho hitanao amin'izay zany le stockinao dia ato zany ianao no migerer an'ny miditra sy ny mivoaka dia eo atondroko anao eo rehefa hoe aiza no mijery le stock fa misy partie fijerentsika an'izay resaka stock zay ny alanantsika kely ohatra miramina kely ordiako fa misy téléchargement mavesatra be ambadibadika ao dia miditra menu tsika dia mijery an'ity stock ty dia ato ianao no mijery an'le izy hoe firy sisa zany no ambony ato zany dia hitanao eto ny mouvement anao zany ny zavatra rehetra nataonao teo tokony ho hitanao. Io zany zao le izy hitanao sao ty le farine dia nampidirinao zany 100 dia namoaka ianao 2 dia stock actuel zany 98 dia hitanao eo foana ny inona izy ty ny stocknao dia ohatra n'izay fotsiny zany fa raha misy olana dia afaka mbola miteny ianao raha ana fa afaka mianatra tsara le izy ianao dia manaraka indray ato amin'ny inona izy ty
atao am'le resaka restaurant, miditra atao amin'ny restaurant ndray tsika, voalohany indrindra mampiditra produit aloha tsika, miditra atao amin'ny produit dia ndao mampiditra produit anankiray tsika, pizza, ataontsika hoe pizza au fromage, unité mandeha par pièce, amin'ny prix tsy fionoana satria io prix io mantsy vao amboarina ary anaty devis de production, dia ndao dia ilo aloha ny enregistrentsika aloha ny pizza au fromage iny. Dia miandrikely ilay enregistrement minao fa tsy miramotra zao izy rehefa any aminao fa mbola misy téléchargement mavesapesatra kely. Dia miditra atao amin'ny devis de production tsika. Rehefa tonga atao amin'ny devis de production tsika dia mijery an'ilay pizza au fromage, na manindry affaire fotsiny tsika dia mitranga ilay izy, dia cliquena iny pizza au fromage iny, dia hitanao amin'ny soratra eto ilay pizza au fromage eto ambony eto. Rehefa eto izay amin'izay anao vao manao an'ilay devis. Dia ato amin'ity MP matière première prix, ato zany mampiditra le matière première rehetrarehetra ianao. Andao efa reo zao fa nisy nasiko ohatra kely fa fromage ohatra mbola tsy nataoko. Fromage ohatra considéré 7,00 ny anankiray. Dia miditra ato amin'ny devis amin'izay tsika, lasa misezatsika hoe inona ny ilayntsika amin'ity pizza au fromage ity, mila farine tsika. Dia atao recherche eto fotsiny le farine, FA, dia mitranga ny farine, dia kitihanao ty farine ty dia tonga dia rasikely dia farine, dia kitihanao iny farine iny dia tonga dia mitranga eto, dia apetaka anao eto ny quantité any, ohatra ataontsika hoe quantité malany farine firy kilao izy, ataontsika hoe 0,40 ohatra. Dia ohatra ny lafarine laniny lasa ndraitsika ohatra mitady ndraitsika hoe levure, manao recherche eto levure, la io dia iny le levure iny, dia ahiditra anao eto hoe levure 2, ohatra izay. Dia huile koa ohatra mandany 0,25 ohatra. Dia tsy adinontsika ny fromage dia kitihantsika ty fromage ty, dia malany fromage iray izy. Dia io zany ny laninao sans ka ty zany laninao amin'ilay izy, dia raha ohatra hoe hiaka marge na bénéfice na 10,000 ianao amin'io anankiray io, dia io zany no tokony ho vidiny ao. Dia rehefa vita izay dia enregistrenao ilay izy, enregistrena dia ahiditra ny any amin'izay ny prix iny. Io amin'izay zany ny prix anao zany 14,000 dia ny ivarotanao azy 19,000 zany no ivarotanao an'le produit. Ianao le miteny hoe raha miova tampoka ary, araka le teninao zany ianao zany efa nisy fotoana miteny hoe raha miova tampoka le prix, dia indraindray mety manaraka an'le saison, dia zao no anaovana anazy. Na miova ara le prix na miova ara ny prix an'ity zavatra ity, ndao aloha jerentsika, anao vérification aloha tsika, raha anao vente tsika niny pizza au fromage iny dia vérifie-tsika tsara, atsantsika manao recherche anao vente niny, dia kitihantsika ty pizza au fromage ity, dia io zao ny prix any, mbola tsy isy entrée moa zany dia zay mahatonga hoe tsy mitranga, fa ty zao ny prix aloha hoe 19 à 100. Dia raha ohatra hoe manova ianao zany any amin'ny devis de production, tsy mahakasika an'iny, ohatra hoe manova devis de production ianao dia ohatra ataontsika hoe aiza izy teo prix MP, ohatra hoe efa taty aoriana be iny mety hoe niakatra ny lafarine, lasa 10,000, dia raha jerentsika ny ao amin'ny ataontsika hoe mba hita tsara le différence, ataoko ray alina fa tsy tena zay ny tena izy, hitantsika tsara ny différence alay izy. Dia io zao lasa niakatra 2 alina mahery ilay vidin'le izy, fa sainga ny aty amin'ny vente iny mbola tsy miova, hitanao mbola mijanona amin'ilay taloha foana. Io zany no enregistreny io prix io, fa raha ohatra hoe tianao hiova le izy dia miditra amin'ny devis de production anao dia enregistrena ty, enregistrena indray mandeha ty, zay izy vao miova zany. Fa ny prix zany iny foana zany tadidiny, ohatra ny hoe amin'io andro io izy dia ohatran'ny iny foana, fa rehefa miova aty aoriana izy zay vao enregistrenao. Dia iny prix iny koa rehefa jerena any amin'ny historique dia le prix nivarotanao azy foana no tadidiny. Fa raha ohatra hiactualiser prix ianao dia recherchenao eto le fromage dia lasa miakatra ilay izy dia enregistrena. Ndao ny enregistrentsika dia tokony miova 21 500 amin'izay io rehefa anina, rehefa kitihanao ty dia tokony miova 21 500 ny prix an'ilay izy. Lazatsika kely zay. Dia raha miditra any amin'ny menu tsika dia miditra atao amin'ny vente,
dia io le izy fa lasa 21500 lasa miova ho azy zany iny rehefa enregistrenao izy fa ohatra hoe mbola tsy enregistrenao imprime miova iny dia tazominy amin'le taloha foana ka zay izy koa efa voavay ihany le olana anao le soucianao hoe raha manova prix ary dia miakatra daholo ve izy rehetrarehetra non tsy miakatra daholo ny historique taloha fa ny amin'izao ihany zany afaka gardenao foana lay prix tsy haiko hoe mazava aminao ve le izy fa raha mbola tsy mazava dia afaka asiantsika fanampanazavana fampiresaka ao amin'ny WhatsApp ihany dia ny ambon'izay ngambany moa zany dia hoe miditra ao amin'le vidéo ianao ahoana amin'izay fomba fanaovana ny entrée ahoana fanaovana sortie sy manao ny rehetrarehetra fa tato amin'le devis de production fotsiny no efa iny nazavaiko taminao iny hoe somary nisy fiovana kely tato amin'ny devis de production zay zay ary fa makasitraka anao dia ho alefako lay logiciel zao